Ravana malala rehetra amin'ny tompo ampitombona aminareo mandrakarifany ny fahasoavana sy ny fiadanana afa amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia faly tafahoana aminareo zany amin'ny herinandro ny fianakaviany tia eto isotro fitiavana. Faly fampizara aminareo koa ny loha hevitra manao hoe ho ray aman-dreny mahay manabe ny zanany sy mitarika azy ho feheziny tenin'Andriamanitra. Raha sitrakareo dia ho takaritsika vao amin'ny Deutéronomie toko fahaenina zany fampianarana zany, dia andao ny Deutéronomie toko fahaenina ny andiny voalohany hatramin'ny fahasivy no vakitsika. Deutéronomie toko fahaenina ny andiny voalohany hatramin'ny andiny fahasivy no vakitsika. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy zany. Izao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasain'i Jehovah Andriamanitra reo ampianarina anareo, mba harahanareo any amin'ny tany izay alehanareo holovana, mba hatahoranao an'i Jehovah Andriamanitra ao, hitandremanao ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andediko anao, dia ianao sy ny zanakao ary ny zafinao amin'ny andro rehetra iainanao, mba ho maro andro ianao. Koa miaino ry Israely ka mitandremana araka izany, mba hita soa ianao, ary mba hitombonareo indrindra araka izay nilazain'i Jehovah Andriamanitra ny razanareo taminao, dia any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Miaino ry Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary aoka ho am-ponao izao teny andidiko anao anio izao. Dia ampianary tsara ny zanakao zany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifo. Ary fehezo ho famantarana eo amin'ny tananao reny, ary aoka ho fehy fampahatsiarovana eo ambonin'ny andrinao, ary sorato eo amin'ny tolam-baravaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavahadinao. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia antsika iroso avy hatrany amin'ny fiarahana mandinika an'izany soratra masina zany sy fanakarana avy amin'izany ny loha hevitra izay nijerentsika teo. Mino fa hita tsara ihany, hita tsara ihany eny ary tompo. Dao ary tsika iroso ho ray aman-dreny mahay manabe sy mitarika ny zanany ho feheziny tenin'Andriamanitra araka ny Deutéronomie toko fahaenina andiny voalohany hatramin'ny andininy fahasivy. Reto ny zavatra ho resahantsika ao anatin'izany ry havana. Alao vato amin'ny ankavia ato fa tsy mandeha le reto ny zavatra ho resahantsika ao anatin'izany. Apetraka moa ray aman-dreny mahay manabe sy mitarika ny zanany eo amin'ny ho feheziny tenin'Andriamanitra, dia tsy maintsy resahantsika aloha hoe ray aman-dreny tahaka ahoana moa zany ray aman-dreny afaka manabe sy mitarika ny zanany ho feheziny tenin'Andriamanitra. Resahantsika aloha hoe inona moa ny antony rezana zanaka araka ny tenin'Andriamanitra, fa maninona ny tenin'Andriamanitra natao mety manabe fa tsy fomba fanabeazana hafa. Ho resahantsika koa ny hoe ny fametrahana ny tenin'Andriamanitra ho fitsipikainana disipline, maninona ny tenin'Andriamanitra tsy zava-drava, dia ahoana ny fomba ahafahantsika mametraka ny zanaka ary amaranatsika azy dia ho resahantsika koa inona no tombotsoan'ny zanaka tantaraka voafehin'ny tenin'Andriamanitra.
lasa tsikarakapalama velona sy manety tenandriamanitra fatatsika tsara zany fa misotsika voalohany dia resantsika le ray aman-dreny afaka manabe ray aman-dreny finahoana afaka manabe ary io fantanena tokovaletsika ray aman-dreny manahoana moa zany afaka manabe sy mitaizana zanany hofezy tenan'andriamanitra dia mety no toetra na toe-panahy na ray aman-dreny afaka manabe sy mitaizana zanany voalohany dia ray aman-dreny mahatsapa fa nifanomezana sady vidana amin'andriamanitra zany hoe zanany na mananjara fahomina ao amin'olo zany tsy miterana na hoe mo fa ny olona nahazo zanaka zany dia tokony ahatsiaro mihitsy fa nahazo fanomezana sady izy Genesis voalohany ny faharoapolo manao tsodrano aloha hoe miterana manofara izany hoe zanaka zany dia hareresany fanomezana sady avy amin'andriamanitra ny zanaka zany aloha voalohany indrindra no sady vazy ray aman-dreny zanaka fanomezana sady avy amin'andriamanitra ny zanaka ny fahamoa ny ray aman-dreny afaka manabe sy mitaizana ny zanany hoeziven'andriamanitra dia ray aman-dreny mahatsara tokona andraikitra responsable tahaka n'andriamanitra ainanitretretsana say ahy fahavolana ny fahavolana zany manao hoe ary ny zanako sy ny asa tanako dia ao ho adidika zany hoe olona tokona andraikitra ray aman-dreny tokona andraikitra zany ray aman-dreny afaka mieritreritra sy madika hoe vita zanaka ny ten'andriamanitra ihany no mety sy sahaza tokona ny zanaka tsy vita zana hafa ohatr'izay mampiazakazakazy satria tokona andraikitra sy responsable ray aman-dreny matahotra n'andriamanitra eo Deutéronomie fahelany ny fahafolo dia voalaza tsara hoe mba hatahoranao any Jehovan'andriamanitra ny ray aman-dreny matahotra n'andriamanitra no tsy tafalimaty ary afaka mieritseritra hoe ny zanako io hitarana omen'andriamanitra io dia mila tariany mamanemy lalaka tsara sy lalaka mety lalaka mirazo amin'ny hoavy araka sitakon'andriamanitra raha matahotra n'andriamanitra ray aman-dreny zany dia tsy tafapetraka sy tafatombony izy ary tsy afaka mampitotoa ny hoaviny zanany dia zany le fahatorana n'andriamanitra zany tsy akirany hoe tanteraka ihany izy fa mbola le fahatanamana kosa raha matahotra n'andriamanitra tanora zay mety teo ray aman-dreny dia tsy mieritreritana koa izy hoe dia mifiraisana koa fanambadiana fa rehefa hoe tanteraka ny zasy dia tenena ny valy tsisy fanabeazana vanitra misy fanadevonana taolona moa fa hoe misy teraka tao anatin'ny fahamena tsy le zavatra natao miamena fa le miterena ny valy dia misy teraka ao anatin'ny rena dia manjary tsy sarasary fo fanabeazana azy satria reny mbola tehinanao ray mbola tehanitsitana dia vokatry zany ny zanaka tsy voajery tsy voabe tsy voatany karaka ny tokony izy noho izany ray aman-dreny zany dia afaka mitaiza sy manabe ny zanany ho amin'ny fiheziten'andriamanitra dia ray aman-dreny matahotra n'andriamanitra ny fahelatra ray aman-dreny miolona tsara voalohany hoe ngefa kita dia Deutéronomie toko fahelany ny fahelatra teo amin'ny anaraka Jesosy Jehova andriamanitsika dia Jehova fanakirona ngeza zay zany tamin'ny andro testamenta taloha dia anankiray amin'ny fivavahana monoteista ngeza be fivavahana Jesosy fivavahana an'andriamanitra tokana Jehova andriamanitsika dia Jehova iray ihany izany hoe sosisy nianiany mihitsy zany amin'ireo vahoaka n'andriamanitra zay miaino azy ireo zay voafonjen'andriamanitra ireo fa ny finoany izy ireo dia miorona amin'andriamanitra tokana ary n'andriamanitra tokana da zay mosesy io Jehova andriamanitsika dia Jehova iray ihany no mivavahantsika koa mety zany hoe ray aman-dreny mahalatsara hoe iza no minony miorona amin'inona ny fitokonony ary mitsolo amin'izany fotoana zany le izy zany ray aman-dreny anakamitezana zany fa ray aman-dreny tsy miorona amin'ny tsy mahalala koa zay io tsy mahalala koa sady vidin'andriamanitra vavahany sy arahana moa afaka mitezana zanany sy anabeny zany fa izy tenin'andriamanitra va izy raha izy tenany aza tsy mahalala zay io noho izany raha resaka ray aman-dreny tsika dia votoka amintsika ray aman-dreny zany
isika ray aman-dreny manao milaza tsara takapoly manao hoe fantatro zay miorina tsara finoana tsy olona misava voana finoana fa ray aman-dreny maniditsika dia amoaka zanaka manao amoaka zanaka mananelatra raha ray aman-dreny maniditsika dia zanaka mananelatra fa miorina tsara finoana dia afaka mampita zany finoana zany afaka mampita zany mantarana ho an'ny zanaka zay manany azy rehefa fahina dia ny ray aman-dreny afaka mitaiza sy mananely zanaka mifezy tenin'Andriamanitra dia ray aman-dreny fehezy tenin'Andriamanitra ao eny ny fahina mpavaditsika indray aleoka oaizy fa tsy hoe aleoka ao anaty ny baibolonao na hoe aleoka tsara pina anaty manety ny baibolonao fa mazava tsara ao aoakonao rehefa ao testamenta tatsoa miasaka amin'ilay ao aokonao io ny salamo zao hoe aramoko ny raha tetatirenao ny hevitry dia amle mahainao anao amtiny mihitsy tsy lay toerana dia kadiafitsy fa le mahaolona anao amtiny mihitsy zany hoe le mahaolona anao amtiny mihitsy tokony toerana tenin'Andriamanitra dia didina fitsika hoe ny lazavosesy azy eo dia ny ray aman-dreny afafamitaka zananao zany dia ray aman-dreny fehezyny tenin'Andriamanitra zany hoe ray aman-dreny tsy manao afa-tsy zay ampanaovin'Andriamanitra azy ray aman-dreny tsy mananteraka afa-tsy nisitrapon'Andriamanitra ihany fa raha ray aman-dreny zay tsy fehezyny tenin'Andriamanitra ataony ahoaka no ifehezana araka ny tenin'Andriamanitra zany le resony malagasy dia mitenysotra manao hoe taribaty milabaty atao ahoana no ray mara mamalava eny amin'ny zanakao manao hoe ratsy atao tsy mitombany zany io zany reo zany toepana tokony anatany ray aman-dreny dia mitodika amintsika ray aman-dreny dia reo zavatra dia reo hoe fanavakely efa ao amintsika raha mbola misy isao a dia atao zanana lasa fa ray aman-dreny akaka mitany dia zanany manabely zanana dia ray aman-dreny manana reo toepana reo mahatsapa fasadiny ny zanaka mahatsiaro olona raikitra matahofan'Andriamanitra miorona tsara amin'ny finoana ary fehezy tenin'Andriamanitra ny olana matsika varamalala dia zao da ray aman-dreny mipetraka ho manana autorité manana fahefana ka izy dia ametraka ny zanaka hoe tia atao fa izy nefa dalay tsy manao any tsy maharaka any tsy afaka orodely mitahaka ny zanaka any ny zanaka ray aman-dreny isany manodity tsika ray aman-dreny reo alohan'ny taizantsika zanatsika alohan'ny taretsika zanatsika ho fehezy tenin'Andriamanitra io teny faheny fadimy io tena zava-dehibe isika re aloha fehezyny tenin'Andriamanitra manodity tsika ray aman-dreny eo anatrehana zany tao atsika manoe ihany zavatra faharoa dia resansika hoe ina moa ny antony tokony taizana zanatsika araka tenin'Andriamanitra maninona moa tsy fitazana hafa maninona tsy fanabeazana hafa fa maninona ny fanabeazana na fitaizana ho fehezy tenin'Andriamanitra no resansika fantarina tokony hobanitsika zany na oa tokony hotarintsika ao amin'izany zanatsika tsara homanetsika ny varamalala fa izao rehefa miteny hoe fitaizana na fanabeazana tsika dia tsika zavetreo hoe tsika ihany mafaka mitaiza sy manabea fa jereo a misy sehatra be lehibe koa mitaizana na formel na non formel tsy dia informel loatra mantsy fa hoe non formel ny sekoly misy fanabeazana mandeha ny sekoly ny lalaka iny amin'ny lalaka rehetrarehetra fa éducation de vie miasaka rehetra misy fanabeazana mandeha misy fitaizana mandeha na tsara lalaka zay fa misy na tsy azo io divirana ny fiarahamonina dia mitaizy raha ohatra zao ianao mandeha rianamanao dia misy fitaizana fiarahamonina miapitakita ho azy zany na mandeha tsara ny olona hoe mividy trano eo apetraka ilay eny izy tsy natrasena ny tsara hita ihany ny fiarahamonina mitaiza ny fiarahamonina dia manaraka vahaoanatiny noho izany rehefa metraka fitaizana sy fanabeazana tsika ray aman-dreny
dia tadidio fa misy recherche eo koa ity fahefa ty ny teknôlôjia mitaisa teknôlôjia amin'ny zay sehoany ankehitriny belevela tambajojo io na fifandraisana samihafa mitaisa zay ary mioa na dia zao ny fitaizana tao reny tsy hitatsika ray amabeny akozy tsy fantatsika ray amabeny akozy nafotsitsika hoe mba maharaka mizanavahoaka zanatsika dia ina telefôny na ina table dia mena connexion fa tsy hitatsika koa zavatra-jerenanao ianao raha be le raha miasa mivaly maray economie zanakao hoe mampiray maraina maesy any inona daholo ny jerenanao ngafatatao antanina izy mba misy tantarainy aminao zao hoe ina jerena gafatao zany dia zany zany mitaiza sehatra belebele mitaiza noho izany tsy maintsy aitsika ray aman-dreny manaraka hoe amin'ireo sehatra belebele mitaiza zao aiza prioritaire aiza tena tsy hina mafy raha metoerana tsara sy ny soa ho amin'ny zanatsika sika fa rehefa varivaritsika dia itony no mitaiza ny zanatsika ary tsara natsonsika ray aman-dreny raha hoatsika manohy ihany nahoana tsy maintsy tezaitsika sy antsika araken'andriamanitra zanatsika ny aminy voalohany dia satria fanatanterahana ny fanangenana ataosika ray aman-dreny zay nanao isazana dia tsy maintsy nanao fanangenana di ary fahelaka amin'ny fanangenana io hoe olona ivavaka ho azy sy ampianaka azy mivavaka ary miditra azy ho mpianaka sy olalahy izy ao amparaka zay dia hoe volona zany zay ny zanakay ity dia izay araka ny soratra masina dia zay nitenin'andriamanitra noho izany fanatanterahana amin'ny fanekeny zany akadidio fanolombanana ihany no manatanteraka fanenkenana atao zay tsy natanteraka fanenkenana atao teo anaten'andriamanitra zany dia olona tsy natanteraka ny fanekeny ary matsapampianatao fakadidio fa ray aman-dreny vanana ihany fa no mahatanteraka fanenkenana atao teo anaten'andriamanitra ka raha nanaiky ianao fa ny zanakao dia olona izana abdina ihana sekolalahy sekolalahy dia tsy nizena mamitsy hoe sekolalahy fa dia anaovana paramtaisy fa io fototra rehefa tsy mahalala sekolalahy olona dia io fanavotapaiona nafatataotoa raha naneo fanadiny jereolo dia olona nakota dia katanareny arakeo izy fotoranao ranao dia zinana sekolalahy normal satria tsy mahainy tenantenona tsy mahalala tenantenona io zany atatenao fanenetsika ray aman-dreny raha ataotsika hoe itaiza zanabe zanatsika tariny fitezen'andriamanitra zany tsy andriamanitra nakonazy tsika nanao fanekena teo anatia fanatanterahana ny fanekeny zany dia avetrany ny olona valina ihany manateraka ny fanekeny fa zay tsy manateraka maninona izy dia raha tsy manateraka raha teo araka zany faharoa dia zay tsika sy beazitsika ho fitezen'andriamanitra zanatsika satria fitiavana azy izy tamonotany olona niteraka ka tsy teo izany misy olona anatizay mitantara mare cortège dia levavy cortège fotsiny fa zanak'olona le taotiny fa rehefa teraka le izy zay aveo tsy nanaiky zay izy zaho zanak'olona nanakily fa ohatra nenanareo ina tia zany tiny le taotiny ka tsisy ray aman-dreny tsy tia zana raha ray aman-dreny tia zanaka tsy maintsy mierikerika ny hoavy tsy maintsy mierika zay mahatsara azy ary lalana tokana fa antsika manana taranaka vanina sy taranaka vonona hokafita dia ny fitaizana sy fanabiazana azy hoe izy ny tenin'andriamanitra ny finiavatsika mitaiza azy ny fitehizy ny tenin'andriamanitra dia nofitiavana raha tianao zanakao aza mitady zavazava nabiazana azy fa tenin'andriamanitra no lahara-pahamena ny tenin'andriamanitra no voalohany ny fitehizana azy aza ny filôzofia aza ny moraly samapira vavalala molana am'izao mahalala atsika zao manomana facebook anao dia moraly mabelebele eo dia misy filôzofia dia misy male daholo ny développement personnel male any daholo zany fa tsy mahamaiky rehefa ny zava-lahara-pahamena ho atsika ray aman-dreny kristiana tsy nidiko tsara re kristiana dia mihina ihany alo ny fitaizana sy fanabiazana ty sy ny feheziny tenin'andriamanitra profitiavana zany ary andriamanitra raha hoe zanaka tiako mba nafy
azo ialana zany de satsika hoe responsable tsika ray aman-dreny eo anateran'andriamanitra eo anateran'ny fiarahamonina eo anateran'ny fiangonana ary eo anateran'ny lalàna koa azy ny amin'ny zanatsika indrindra moa zanatsika mbola tsy ampy tao de ny olona mahay lalàna mahalala ny zany lehibe fa tompona ndraiky tsika ary tsy maintsy mampianatra azy ty fahefa ty zava-dehibe na ohatra moa tsika no mampianatra ny zanatsika sy mitaiza azy ofezy tenin'andriamanitra io fangataovana an'andriamanitra Deuteronomie fahaenina andininy fahafito no efa vitsitsy am'ireny toko fahaenina andininy fahafito atao ino ampianarana sara de zay no hoe resaora amin'ny zanakao raizy ampianarana namaty na mifo de toy izy iny andininy manaraka kita nasaina soratra masina totsika ampianarana Deuteronomie atsika miasainy atao dia mazava otsika hoe fankataovana n'Andriamanitra ny fanahitsika hitarika ny zanatsika sy anabe azy araka ny mifezy tenin'Andriamanitra miasainy ataotsika voalohany ampianarana ny ray aman-dreny zany dia tsy maintsy kristianina resatsika tiantsika resaka piloto hafa aveo tsara tsy hoe tokony a fa ina ho izy io tsy maintsy mampianatra soratra masina ny zana ampianarana amtenen'io koa lamata amtenen'io tsy marina na tsy soratra na tsy lehibe mandeha fa le zava-dehibe zao midika le hoe ampianarana de tsy hoe ampianaritra izay tsy hoe savana fotsiny fa sady mahasavana mahasavana fera le ankizy ampianarana ray aman-dreny ny ray fianakaviana tompolampka voalohany fa ampianarana soratra masina zany noho izany tsika ray aman-dreny zany paiko n'Andriamanitra mihitsy filaza madiny koa ampianarana paiko n'Andriamanitra tsika ray aman-dreny ny ampianatra ny zanatsika tenin'Andriamanitra miresatsika le hoe ampianaritra sekoly de izy fa tahaka filaza sekoly any misy sekoly zao hoe alitrano no sekoly fianarana manahoana to fianarana azapary ny fianarana ina ko lehibe fa ny ampianarana calcul opération fa ho zany koa le sekoly finono alitrano manao kavalakavalaka ny zanatsika fa tsy mampiana sekoly miteletsika ampianarana azapary alitrano no tokony ampianatsika soratra masina ny zanatsika re zany zao amin'ny lafiny fampianarana soratra masina itsika mitady vamakany finoana sasany fa finoana sasany ary misy zanak'olona votely taona efa taona vomainteny tonga de mitanisa soaty be lehibe ny zanatsika rehetra taona sainatena izy akozany Abrahama ka dadabe na ohatra tsika ray aman-dreny tsy raikitsika ny andraikitsika ampianatra zanatsika manomboka androany zany tsika ray aman-dreny moa de lavia aza velatokony zay fampatoryana fa aza mpianatra soratra masina hoe satria maniny iza damanao tsy présidence hoe republique tsy miveny tanàna fa izy Andriamanitra no mandidy atsika manao hoe ampianarana ny zanakao zany ary tandreny so ianao mampianatra sekoly vita zanakao Andriamanitra ampianaranao fa ainananefatsika zany tsika raha mianakaviny dilehizy teo mizosokoso manao malaefa reo ajoso miresaka de lehivavy sy metisy tsy poto misy anyjoso zany koa da rejerenatra reo afa de tsika malagasy mitovy ihany tanatao tsika naranizaratamin'ny any mijoso hoe namokolona tsy miviny arivo lehilahy ihany misaina zany fa tamin'ny kotsaina joso any vehivavy fa tsy mahavina raha tsy vovoana lehilahy anyjoso koa zany fa tsy atsika sady de koa pasteur zany fa sixista de inazy lehilahy any fa anyjoso zany noho izany da mianakaviny tsika raha mianakaviny atao hovaitoany raha ny mampianatra soratra masina zanatsika ary eo afaka vaviny mampanana da ampianarana soratra masina
masina misy zany nalalalalakabila mitaovilona vasavy vokarakara lekile maizy misy avanana soratra masina ko izy koa miaraka mavy misy mitaovilona zany soratra masina zany tsika ray ambe tsika ray alakabila ampenana ray symianaraika isika mananjanaka zany zao sady manaasekolalahana dia mampianaka sady manakely sekolalahana fanetrano manao zany andraiky tsika ray ambe fa ny asainy soratra masina tsika dia resao ina ndraiky tsika hoe resao dikany hoe resao dia zao mba atao fotojesaka ny tenin'Andriamanitra rehefa mba amesaka ihany atrano dia tenin'Andriamanitra atao besaka ny raika aloha tam'izay izy dia isaka ronano zareolana tony amambolatakazo dia nisakafo amin'nytany tsy nainy zany sofatsaapeaaaolana zay ary azabatsy fahavary fa mihina sy le vary fa zany ny nay zany naavaray nay zany fa tsika anjaratsika nday resaka tenin'Andriamanitra natao ia atao hoe ao anatin'ny fotoana zay fa kely raha amizanakao fa ianao manaina voa izy matoa ianao miaraka toa izy matoa dia amin'ny fotoana kely zany zay maanatao ka misy resaka zata atao aleo firy amin'ireo tenin'Andriamanitra soratra masina ndesanareo firy amin'ireo fa fantaninao dia hoe nanao tany ampianarana zany mampiazakazakatsika nefa ny dimension ara-famadianana tsy saina fotsiny ihany fa ny dimension mahaolombelona dia misy saina dia misy fanahy ary misy koa mivavaka dia mampiazakazaka ray aman-dreny dia ny saina sy ny vatana fa lasalatsa dia ara-panahy firy amin'ray aman-dreny no resaka tenin'Andriamanitra afana firy amin'ray aman-dreny mba mampifotojesaka amin'ny fampianarana amin'ny olo tsika zao firy amintsika tenin'Andriamanitra zao resaka tany firy anjaratsika lehibe sy many resao vadinao ny avakileo matety ny soratra masina tena resao na mipetraka ao an-trano na mandeha an-dalana na maty na fo dia jereo daholo ke zany mipetraka ao an-trano mandeha an-dalana matory sy ny fo amin'ny fotoana ina zany tsy tokony iresahana ny tenin'Andriamanitra tsisy zany hoe tena teneny hain'Andriamanitra ao antsika mihitsy hoe vokiso resaka tenin'Andriamanitra ny zanakao alao izy andehatra amin'io fa tsy manino vokiso resaka tenin'Andriamanitra izy ampianarina izy vokiso soratra masina izy fa zany miaraka mavy milapiratra ho azy ina le fahateny toy eny amin'ny vakinareo teo aseo dia ahoana eny zany aseo zany hoe tsika le soratra masina fehezy famantarana eo an-tananao tizitsika ihany fehefa fahasahiva eo amin'ny andrinao dia le teny manara aiza posy azy eo amin'nylambaravara inona moa dikany zany ny baikonosesy ny jiosy tam'izany dia zao ianao aza be teoria ka mampianatra ianao dia miresaka ianao fa tsy hianaratra eny amin'ny fiainanao dia tenin'Andriamanitra resahatra fampianaranao zany miatika hoe afezy ao tanana ohatra brasele atao volantena afezy amin'ny any atao vaotolambaravara ny jiosy manko le tenin'Andriamanitra tena zany dia amin'ny tanan'ina misy tenin'Andriamanitra ao ianarantseze musulman Israel dia ao anatin'le mifehy fahafolely amin'ny any dia mbola liony ao musulman Israel adolay ekeo adolay akaty hoe zay manamatsika dia zao manilay ihany eo lambaravara mbola zany koa mopetraka eo manao na trantsika
saryizany ao sorata hitany eo misy sorata zay tika sosaseteria na valinamisy tazany fa raha tsy pastera minino varavavana sorata zay masoty aho lakamototoanty salama ahoana zany tena mahety olona tatomizany fa isika de ampianarantsika tena tena Andriamanitra iaina tika zany tena hoe asehoy de hoe iaino ao fiainatsika iten'Andriamanitra isika ray aman-dreny le salama afezo tananao firy amitsika ray aman-dreny mba tonga vainoma de miasy de ozy nareo mpamapele foana ema misy firy isan-tanany fotoanao nijerevanao vainona amin'iny raha tsy mahita nijereo ao a de Facebook a de WhatsApp de hitako de TV fa raha ataotsika hoe adyfotoanao tanamiasana de telefonanao misy vainona ao anatiny firy minitra amin'ny adiny folo na makeo vainona fa asika atao fiaina ny ten'Andriamanitra atao fiainatsika ray aman-dreny zany tsy afaka hitarika zanatsika mihitsika tsy afaka anabe azy mifezy ten'Andriamanitra sika raha itsika aza tsy miaina am'izany afaratao tanatsika mihezo miazy midika zany tsy afena le mahamisika ainatsika fa oka iany any ao fiarahamonina ka vao manafitsika anao de fa kristiany zany vao manafitsika anao de fa hitantaraka eny amin'ny fiainanao zany na tsy miteny anao de fanatavatrany hoe kristiany zany sady avantena zao a de misy fomba fiteny zay hoe aimer c'est dire je t'aime sans le dire est-ce possible possible aimer c'est dire je t'aime sans le dire nareo manamata vikaretsy zao manareo mivavy reny kakao de manana teletika anao mpimaso moa tatao voaloha tsy miteny akory mivavy ary tonao zany tsy hay kristiany tsy mila mamesana akory fa vao manano mifetsitsika fahitanatsika fotsy de tokony ahitana taraka miaiany zany no kristiany zany no mivelona sy miaina amin'ny ten'Andriamanitra mifakazo de mitsatsika sao de hoe tenesoa fa zany asiana de kelikely maso asehoy baikomisoratra masy isika asehoy ampiainatsika andavamandro ny maha kristianatsika ary tena anaona ny voalohany de izy de ao an-trano jereo tsara fa le contexte anio ao an-trano tsy ny any an-dalana no maika fa ny ao an-trano ino ma tsy mahavarina vehivavy manambara ny an-dalana mahavarina de zao vehivavy manambara rehefa ao an-trano izy de solakanjo de akanjo fiteny mosimosia karaka voakatrano fa tsika kosa da tsy tokony zany hoe ao an-trano tsika de fitenana fotsiny le ten'Andriamanitra fa mivelana voatra pôsipôsy fa ao an-trano tena tokony manomoka le izy ao an-trano contexte anio ao anaty tokantrano ao asehoy hoitany zanakao fa ianao dia sady fehezy ten'Andriamanitra mivelona ten'Andriamanitra miaina sy manaraka ny bain'ny ten'Andriamanitra zany ny ao zava-tsotra de efa hita mivavaka marina ao anakotsy izy zay fa amin'io sady matao sy mibanabana ihany sady matao sy mibanabana ihany izy zay fa amin'io fa tokantrano ao an-trano ao fianakavianao ao ilay aman-dreny asehoy amin'ny zanakao fa ianao dia fehezy ten'Andriamanitra ary milaza marinanao ao fa na tsy miteny betsaka azy ianao de miampita ho azy izany fa mehezy ten'Andriamanitra mihoatra namresaka tsyfona vavolombelona mola zay zavatra karazay natsarevako saina tsy mbola nahita andaraka soto ka nafokasizany de izy tsy miteny tanana misy rehefa tanana fa tamin'ny taloha zao tsy mbola nateny tanana mihitsy izy aza soto na aza nafokasizany fa tonga de naneo azy fotsiny hoe tsy hitatao akanjo zany de tsy natao azy fotsiny fa ao zany fotsy raha hita zanatsika ao an-trano ofina ohatsika ray aman-dreny am'izany fiainana ten'Andriamanitra zany tsy mila tomiteny betsaka fa miampita ho azy ao hitana tsy mampively
pitanga fahasofanatena nefa ianao iaina sy velonatena nataonao arak'izay nataonao fampianarana soratra masina sanakao notaninao sotezao izy iaina tenatena fa misy ihany fahasofanatena Samuel voalohany faharoapany folo tantarany Efa-tseria Mpamaka Solo zanaka Solo zanaky raha mamaka eo faharoapany folo zanaky Solo ary zanaky ary zanaky tena ratsy fanahy tsy nahalala zao raha ohatra zany amin'ny atsika zao dia hoe tsy tena tonga fa raha makikivalao zany tsy tena hoe zanaka pastera no an-tsaina hoe zanaka pastera tena ratsy fanahy tsy mahalala ary zao na zanaka tsy pastera ratsy tsara jey mananao heverina so dia anateo zany menao haina misy pastera stagiaire mety misy fahasofanatena fa tsy midika koa zany hoe satria misy fahasofanatena dia azo fianarana tsony zanakao na hoe mijanona amizay fa azy ny azy zany manko malaza ny mavoloatra rehefa andeha mamaky anao fiangonana iray mavoloatra dia mamaky ianareo zanakao tsy hita manaloha misy pastera izy dia maresao izy amaty fa vatatsony izy zany izy mety tsara koa fahasofanatena zanaka gaty ani faraka mituna mafaro diriku betul sangat fahasofanatena jiu zanaka panakatena na sudah ini kawan-kawan si senau biasa semua sebenarnya mewah ada cara semua relasi lain jangan tidak santai bos itu ye lain jangan tidak senau di sini sana kemarin saya boleh sendiri baik sahabat Yesus fana di bisa sahabat sufanatena dapat suci di senova apena fona detati fona tirasa fona resonansi tenen fona layan sila si yense boleh maupun semuanya ada dalam kisah suci para orang Islam yang kita mengzina para sehari sinyai lebih dari Islam yang siswa dan istilah yang bermakna ungkapan yang siswa ya sekarang apa yang harus sama sana kami sinyai bersialan sampai tahun itu asal kilo dia masih ada segala ada buku ini harus sudah termasuk isu mati sana diskusi sama kasih sana ini apa musuh berlalu di sana kita sana itu mendapat pembahasan di sana apa yang di bahasa ini apa sehingga bisa berlalu di dalam sudah termasuk diskusi sama sana kamati itu nggak bisa diharapkan dari manusia sendiri atau orang yang berbicara nanti mana yang disiplin dunia sangat secara susah atau jadi misi kalau saya investasi bola itu bola paling bukan sana kau dah pernah sudah pasti main sekali jadi kita akan terus sama pasangan main tadi mungkin dari proses itu bahasa daripada kita ini desa salah satu bola di bawah itu akan dibuka dengan cinta tanah ada beberapa prediksi modern posisinya di video ini pada karangan analis salah deh misal karena saya misalnya sepuluh dia di sana jadi berikutnya yang sampai kalau kita di sana sudah termasuk dari sana apa yang ada di sana faham tidak manu kali karena biasa dari sana akan ibu jadi kalau di paman dia dibanding dengan nanti ada orang yang buka bulan siapa yang biasa jadi takkan dibuka lebih banyak
efa misy communication afaka aminy maitso izany nareo zay ray aman-dreny zay sososotra mety tsy vokasotra tsy marina fa zay mbola voka dia karan'io atsara ny boka dia efa mamonoka ny fitaizana ny zanatsika atsara ny boka ary lehilahy atsara afaka mizana tsy dia koa afaka resaka sarosaroa ny mivaliky ao dia iteneny soratra masina zanako atsara ny boka dia mba eritreretina amin'izany koa ny anarana hoe mba anarana fanaraka soratra masina dia misy anarana hoe hitabelato tsy tsareo koa tsy tsareo zany any boka voateraka ny zanakao ao tontolo atsamany fa tontolo finoana ny miaina tontolo viazy tsikezy tenandriamanitra ny miaina ny zaza voateraka sao tsika hoe tsy mikompana izy mitereny tanina fa mamonoka mandray sany izy dia voateraka izy efa nisosotra masina ampianarana azy tantaka ho aminy io volana toko fahina ny faharoapolo amitsika tsika dia zay hoe zarolalana totalena zaza fanadianaka azy izy dia tsy arana voateraka am'fasa zany hitanareo hoe soratra hoe mangava tsy hitanareo zao soratra teremo hanao sekodarahana zanakao tsy hoe tanio fa teremo mbola nanao autorité izy teremo tsy maintsy miaraka sekodarahana dia tsy hiverena rehefa resaka fanireny teo tsy tiamizakemo amabekaka hoe am'tona valopolo am'zany soarivo mbola mifirenena kristiany madagasikara tsy hitangavekeky rehefa tsika televizion miaraka fa izy zany tanaka amintsika arina miakizy madinika resaka teremianana sekodarahana zanakao tereny tetezy ao fanaraka am'zany izy nampajerete sainne ihany izy dia super-boka sainazele anatin'izany super-boka zany misy tantarany Davida, Solomon, Daniel, sasy fa tsy hoe mahangana sainazele saina mijerety saina miaraka izy dia mahangana mambola zay ina koa iza masika sasy misy teny zay maharaka be pasteur zany normal zany mbola madinika dia am'faza zany teny eo manao sekodarahana efa tokony rehetsikorahadajakeno misy hoe amin'ny finoateny frantsay misy ataozao hoe evay alafao fa masina fatsika sekodarahana dia litra kilasy voalohana efa te bebe mbola tsika ny zaza madinika alo tokony tsika le kilasy afatarana atao famana ampianina ny zanakao dia ho tsara salama sy fasiva mitraka fanarina fa masolama hoe inona ny atao mazakovo nalakalena tsy ovoto ny fitandremana araka ny tena atia temekonaray any sy afaka amitaizana zany hitatsika tanake hoe ina voly afaka amitaizana ny lala amitaizana sekoly amitaizana fiarahamona amitaizana teknolo tsy mitaizana fa inovainina mazanatsika daholo zany fa nanaazontsika amin'ny fahafahana mitondra azo amin'ny fiainana ho amin'ny famonjena ho amin'ny fahoiazana dia inona ihany fampianarana azy tenin'andriamanitra atao inona moa dikao amlehibe reo tsy misy fahelana tsy mianakana atao inona moa hoe raha ohatra ka mahafaka rehetrarehetra koa izy fa velony fanarana arisa moa aneny raha velony fanarana zazy misy zany raha tentsika zany ahoana fomba aizana sy tarena zany sy feiziten'andriamanitra dia zao amin'ny ampiaina eo anatrianao arahaky avo anoloka afahaza zany afahatanarana rehefa manamaty sy anaoanazy zany fafiainan'indray zany fa raha mbola anatrianao zanakao dia ao mafanenina mihitsy ianao manao zay atonazy ovoky ahazo velona amin'ny tenin'andriamanitra
kosa le soatsosiany aika sekoly voalohany ao atokatrano sekoly voalohany noho zany ao atokatrano ivelomy fitombavany mpianakavy raha tsy zaka atokatrano zanakao dia tsy ho zaka tsony any ampianarana tsisy mampivavaka azy tsisy amony firenena ita ozy zalapanolena karaha Madagasikara dia firenena mivavaka trano manomboana tsy mbola tonga teto bavana kristianina dia lenamonelena tanao zavatra dia naso isitana faritra Kristy ina dia zany afaka izy mbola tsy tamin'ny raizana mampanamasina dia rehefa tonga teto Madagasikara mila zany tsara mpanjaka teto imerina natao hoe Kristy Madagasikara rehefa tonga fahalovantena pastera manolona mpirapiretsy so dia aty kanasilama mirarina toko manaka kristiany manaka mazasoiany tsy toko adamitsika zany noho izany isika kristiany isa tokatrano dia manana didy amelaka fitombavany mpianakavy raha efa misy zany morena tsara aza raha mbola tsisy zany manapahevitra zany dia nianio asio zany ao anatiny zany fitombavako mpianakavy zany ahafahantsika mampianaka zanatsika mivavaka ahafahantsika mampianaka azy jejery farafaratsy mba mijejery amin'ny karatra mofinay ina mijejery amivavaka fampanazanazaka zanatsika le tokatrano any tokatrano any dia ampianarako zanakao amanonteny ampianarako zanakao ivavaka ampianarako zanakao anazana soratra masina dia anarako zanako alakona voalohany dia tona ny faharoa ny mahavarina dia zao rehefa mamofinaina ny fampianarina raha sakafo ineny zany fataoray tsy inainga zany soratsy vita reny mofinaina dia amizay tsy sara mpamiaraka fa raha mavarina dia voalohany tsisy hevitra soa rehefa miaraka dia misy miaraka anaray zao mampiteny anaray zao fanazara nefa mohita ny aina zany rehefa mba tena tsara fotsiny izy dia rehefa aveo mitombotsy kelikely ao anatiny zany tokatrano sekoly voalohany mianarana teny fampiasantsara ny zanakao ampianarana soratra masina any tokatrano zanakao iray amately eo aza tapandromandy anao raha mbola tsisy eo atokatrano zany hoe fitombavaka ny mpianakavy mianarana soratra masina nenanalenaandriamanitra raha sahira anao hoe dahola fanaovana zany dia manatona ny pastera fahatonony anao fa mitarikarazo ela dia zao lehibe fitaovana azo ampiasaina hoatsika mijery mazo dia misy hoe karatra mofinaina raha sahira anao hoe laminapila ao karatra mofinaina raha sahira anao hoe dahola ny azavanan'io dia hitanzay vidiny mofinaina raha ohatsy anao hoe teny gasy mazava loatra misy aina hoe paraolobi fanazavana mofinaina teny frantsay raha mbola lehibe ihany hoe teny amizay fanatena mazava ho afitsy hoe fa amin'ny avrila dia manomboka misy fanazavana mofinaina isan'andro amin'ny teny anglisika hoe dia mampirisika anao zany tsy ny fitaovana koa ny tsisy fa matoa zany le fitaovana mpianakavy ao tany tsy misy inona zany ny any ina zany kamo aza tene ao eo fa tsy zany zany mampavany tena maika tena izy akamo enao aoaoanareo dia zany atsy ny fitaovana tsisy mbola misy koa zavakara sasany mbola misy hoe tsara faty lavansevanse mbola misy koa mana isan'andro hoe tena andriamanitra daholo zany abeson raiso fahakarazesaka metsy ny kristianina normalina rehetra toko dia kristianina manana fitaovana mpianakavy isan'andro isan'andro raha tsisy zany le tananao inona zany anao ataoko teny raty dia mijereo karaka le matonga santa zany anao raha ohatra ka kristianina anao nefa ao tokatananao isan'andro tsy mba misy fitaovana tsy mba misy
fiarahavava fiarahamandinika soratra masina ny zava-dehibe dia le manomboka e fa hitako fa rehefa mandeha izy dia ilay sahazo tsika dia fanakakana zany maomemeaeo fa zany misy izy dia mampisika tsika zany ao atokatrano ao sekoly voalohanindriny ka raha ray aman-dreny mahay manabesy tanakana zany prezidenten'Andriamanitra no tsy mamena fiarahavava mampianakano ao atokatrano zay fitarana le mamody normaly sasy aza manany amakanatekizy ikizy raha tenenay tanaka zareo nafitarana misy bajaka izy enao mety bakazany enao dia mahasaka hoe ahoana zany eo amin'omana zany oray mandre malaro miana atao pelomana rehefa aveo zay mbola tsy nakao izy azaaakoolonafitsika mirahavely mafidakomby anoany raha tsy ambandray eo manoka raha fitsy ola tsy tadinikoatsoso dia zavaresahatsika teo raha tsy diso dia pasterolema miana koa mahafamalina fa ianao zany velonga otokatraninao ny fitaovana miampona amaraparatsy mitombontsoa ny fehiten'Andriamanitra fa matombanina moa ho an'zanatsika zany hoe voaresy voafehy amin'ny tenin'Andriamanitra mitombanina raha ohatsika resaka misy zao fotsika hoe mitombanina azanatsika moa navakany dikana fianarana rehetra tanatsainao général dia mitondra baka ohatsy dia niaraka tany université dia mitombanina zay dia chance hoe master dia doctorat dala misy asgera koa mbola mamia dia manino fa ny tenin'Andriamanitra kosa mitombanina azanatsika ny voalohany rehefa Deutéronomisy Deutéronomie dia mampianatra mazava misy fa ny tombotsoa zay mikandina ny tenin'Andriamanitra dia ina dia voalohany maro andro raha lazaina teny aby zany hoe elavelona tsy hoe zay marotanolavelona koa zany dia tsy mitandrina tenin'Andriamanitra fa teny zany izao midika hoe maro andro ny famaronana na tsy misoratra masina dia maro ny fitahian'Andriamanitra mifamatika zay midifoly raha Deutéronomie fadi manazana rehefa syrenao fa mamandrenao tany zay zay Andriamanitra ao hoanao fitahina dia fitry hoe maroandro tsy hoe dimampolo am'zatotaona ao fa fitahina Andriamanitra mitsika zany ny zanatsika raha voabesy voafehy ny tenin'Andriamanitra dia manaraka ho azy eo ny fitahina Andriamanitra ao hoe fanjaina zany ny tenin'Andriamanitra dia ina fe possible aveo dia manjaika fotsiny am'izao azaman'ny fiatao tsy maintsy misy manjaika noho izany raha isika zanatsika zany mitahian'Andriamanitra maroandro dia mazany Deutéronomie azy dia ataovy ny anjaratsika ray aman-dreny be azo tario mofezy tenin'Andriamanitra ny fiainana dia maroandro izy mofezy fitahina izy ahita soa zany koa dia Deutéronomie toko fahina itsika hoe ahita soa ny zanatsika amin'ny lafimita moa zany rehefa miresaka hoe fitahina sy hoe mahita soa ao amin'ny Deutéronomie ao dia tsy hoe fitahina materiela fotsiny fa fitahina mahita maolona matoa makaka ny dimension telo ny saraka hoe sady mahazo dimension spirituelle zany mahazo dimension intellectuelle dia mahazo dimension physique koa mahita soa zany rehetra hoe mahita soa inona nefa le sohita eo raha mijery contexte ny Deutéronomie tsika tonga izy ary amin'ny tany tonga divotsy tarehy midika zany dia mampitany na tenin'Andriamanitra zanatsika dia mipetraka tsara amin'ny tany no tenin'Andriamanitra azy izy dia hoan'ny tany no mahatsara zany fampiasany tany sy ny tenin'Andriamanitra fa rehefa makatoa an'Andriamanitra dia mipetraka amin'ny fiadarana eo amin'ny tany rehefa tsy makatoa an'Andriamanitra
teo deuteronomia fankatoavana tenin'andriamanitra fitahina tsy fankatoavana oso dia jereo tantara zanak'Israely fa rehefa miaraka n'andriamanitra dia sady velo tany vototra ny tany raha tsy teny afa-tsy ny fahavabona fotsiny ny fahavabona nefa vokatry ny tsy fankatoavana n'andriamanitra dia rehefa tsy mankatoa n'andriamanitra tsy manaiky mitarihin'andriamanitra tsy fehezy tenin'andriamanitra tsy miaina n'andriamanitra vototra ny tany fa mampaniny teny zany eto Madagasikara firisan-tsarako tany eto Madagasikara koa misy fa maniny maniny tena ary rehefa tena maniny tena na fa misy soka-pahora tsy miaina tsara izy zao vereto taitatanao tena maniny tena fa maniny tsika riavaka malaza tsika ray aman-dreny kristiany malagasy kristiany maniny natany mitady fotsy so dia miakoratsika tsirairay firenena zanona fa miakora tsirairay tamba firenena aiza ny fankataovana n'andriamanitra aiza ny fitaizana zanatsika sy ny fanabeazana azo tarihin'ny tenin'andriamanitra evero zany riavaka-malala fa tsy naokakamy ihany mivotsika fa ny firenena matory izy dia everotsika zany riavaka-malala ny fahatelo dia hoe ny vokatsoa azo mitombo mamany deuteronomia teotsika mitombo amin'ny lafiny resy dia ao deuteronomia mampianaratsika hoe ary tao Jehova voalohany ianao fa tsy orano ary asamoka firenena maro ianao fa ianao kosa tsy mba hisamoka evera ny firenentsika every ny anomonanao every ao atokatananao ao lazalazao hoe kosa ve metsaka samy inona ny andro so dia mety tsako vola ania ny ara-pakana iny voalohany fa na dia tsapy azy vola ao anatin'ny tantara deuteronomista famatona deuteronomia fa Elia ny kakany ampiaverana tany matohona ve tsisy matohona fa mbola tonga baiko nanazy kena soa midika zany zao tsy ny materiel tsy ny baiko hoe fitombona na tsy fitombona fa ny spirituel noho izany dia tsika mananadidy ray aman-dreny mba ho ray aman-dreny mahay manabe sy ny kaizana nolatsika ho fehezy tenin'andriamanitra mianaka fitahiny mitokatrano mianaka fitahiny ny taranaka sy ny amonana mianaka fitahina ho an'ny firenena manontolo dia raha samy maniny tena zao tsika tsirairay fa tsy mahoany raha samy maniny tena fotsiny raha samy maniny tena zany tsika hoe so mba mamoy avamo azy ny tsy azo ny firenena manakona fitahina dia raha tokatrano zany tsika raha samy manomboka eo tsika fotsiny velona rehefa ny velona loarany ao ivelona amin'ny tenin'andriamanitra efa misy zanaka tsika moa manao hoe tosy firazantsara Madagasikara firazantsara manovana tantara misy fianarana français renena katransela toleny kapahana lena rehefa kapahana lelany io dia tonga le fanaovana opération dia osana misaraka anesthésiany zao tena anestésiste hoe vitenena farana fa rehefa vitenena anesthésie dia tosana miloatra ianao vokavarena tsy maniteny intsony ina leny ho an'andriamanitra lehibe so